fianakaviana rehetra tonga eto androany. Izany hoe arabaina ianao fa nahatratra n'ity fetin'ireny ity izay andro mpifaliana tokoa satria andro andraisana fitahiana avy amin'Andriamanitra. Andro andraisana fitahiana avy amin'Andriamanitra satria ireny mpianakaviana no ipoiran'ny taranaka, ireny mpianakaviana no tena ilaina ao an-tokantrano. Amen. Dia izany hoe andro fifaliana rehefa mahatsiarontsika andro anankiray isan'andronany moa tsika tokony hatsiaro foana ny ansabobidin'izany hoe reny izany, fa izao hoe vao maika rehefa tsiarona manokana nyreny dia tena hoe andro tena mahafinaritra be izany. Amen. Teteny zany amin'ireny tonga eto hoe tena ilaina ianao. Militsika mametraka an'izany ao anaty fotsika hoe ilaina nyreny mpianakaviana. Amen. Ao amin'ny Lioka 1 afaka mandray baiboly ianao dia sokafantsika ny Lioka 1 dia mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary no niditra tao amin'ilay anjely ka nanao hoe arahaba ilay noasoavina ny tompo mombanao. Ferabana tena spesial iny ny fetin'ireny voalohany, izany hoe anjely no namen'Andriamanitra ny fahasoavana manokana eraban'ireny. Amen. Dia ferabana tena spesial be mihitsy ny nataony satria ozy izy hoe arahaba ilay nasoavina ozy izy ny tompo mombanao. Andriamanitra zany tsy mila lehilahy aloha izy rehefa namadika anteny no tonga nofo fa vehivavy ny ilaina. Tokony petraka ao anatin'ny saitsika tsirairay avy zany na lehilahy ianao na vehivavy, izany hoe asarobidiny vehivavy nanaovan'Andriamanitra azy. Tsy mila lehilahy izy satria voapirofo mihitsy fa mbola tsy vitan'ininy ny Josefa sy Maria no natao napetraka Andriamanitra tao akibon'i Maria Jesosy Kristy, izany hoe ilay teny tonga nofo ny ilain'Andriamanitra fitaovana, izany hoe mila fitaovana Andriamanitra dia ny ilaina vehivavy. Raha misy vehivavy ao tranonao androany dia tiako ianao hitehaka mafy be mihitsiny. Amen. Satria misy zavatra sarobidy zany ao an-tokantranonao. Dia teny amintsika hoe tonga ny anjely Gabriel izy ny nakalaza ny fetin'ireny voalohany namangy an'ilay vehivavy anankiray atao hoe Maria. Sarobidy zany ny vehivavy satria ny fisiny dia mahatonga ny fankasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny lahy. Izany hoe rehefa tsisy vehivavy zany, rehefa tsisy vehivavy ny lehilahy anankiray dia tsy mahazo fankasitrahan'Andriamanitra izy. Izany hoe tsy midika akory zany hoe raha mbola tsy manambady ianao fa raha misy vehivavy akonanao dia nahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra. Raha isika ny obolana 20 dia ny 12 dia mivaky izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izay lehilahy nahazo vady dia nahazo zava-tsoa sady nahazo sitraka avy amin'ny Jehovah. Izany hoe ny fananan'ny lehilahy anankiray vady natao hoe vehivavy dia nahazo sitraka tamin'Andriamanitra izy matoa nahazo an'izay vehivavy izay. Dia teny amin'ny lehilahy tonga eto hoe sarobidy be nge io vadinao io ianao indraindray rehefa zatra mahita anazy dia ohatran'ny efa hoe mitady hoe akaleoanao izany izy, kanefa eo imason'Andriamanitra nahazo zavatra sarobidy ianao, nahazo zava-tsoa ianao, nahazo ny vehivavy vadinao io. Ka noho izany apetrao ny lanja maha-vehivavy ny ao an-tokantrano. Rehefa mba misy zatra tadavina anao tsy taka nomena azy. Sarobidy amin'Andriamanitra ny vehivavy, izany hoe rehefa tsy manam-bolontsika tsy hoe amidy izy. Ny vehivavy zany tsy azontsika soloina na aprafesina fa zavatra sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Izany hoe ny baiboly mihitsy no miteny fa mahita sitraka amin'ny Jehovah izay lehilahy nahazo vady satria famezana avy amin'iray io vehivavy io. Ao amin'ny bolana 7 dia mbola miteny ihany ny baiboly manao hoe trano sarena ozy izy ny lova avy amin'iray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehovah. Tsy mitovy zany ny fananana vehivavy, tsy mitovy amin'ny fananana ny vehivavy, izany hoe tsy mitovy amin'ny telefona na mitovy amin'ny lova na
fanaovana mitovy amin'ny zavatra ohatran'izany tsy mitovy amin'izany fa zavatra sarobidy mihitsiny nomen'Andriamanitra anao. Amen. Ka noho izany teteny amin'ny ray mpianakaviana tonga eto hoe kolokolohy ny vatinao. Amen. Rehefa mba reraka izy mba omeo fitiavana mba karakarao izy satria manino Andriamanitra tenany azy mametraka mahasarobidy izany vehivavy izany maika veka itsika lehilahy indray. Amen. Ho antsika vehivavy ihany koa tokony anana fatsapantsika hoe sarobidy anetsika eo imason'Andriamanitra. Sarobidy eo imason'Andriamanitra tsy hoe irehare fa tokony ametraka tantara mahafinaritra ao tokantrano. Ianao zany tokony vehivavy izany hoe mitondra ny teny tonga nofo zany. Vehivavy nampiasain'Andriamanitra hitondra ny teny tonga nofo zany hoe hitondra ny Jesosy zany hoe raha vao mijery vehivavy zany tokony tonga dia olony teny. Vao mijery vehivavy ianao tonga dia feno tenin'Andriamanitra. Vao mijery vehivavy ianao dia vehivavy mpakatoa ny tenin'Andriamanitra, mpakatoa ny tenin'Andriamanitra, mpakatoa ny vadiny. Amen. Satria izay zavatra izay no napetrak'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika vehivavy. Mila tsika reny modely eo tokantrano. Ianao zany tokony reny ho alainy zanakao tahaka. Izany hoe raha vao mijery ianao zanakao dia tonga dia misy zavatra azony atiky izany eo amin'ny fiainanao. Satria manino jereo nge Maria vehivavy miendrika no alay tahaka. Satria nahoana zavatra natao Maria dia izao misy fotoana rehefa miteny aminy Jesosy mbola tsy namaly an'i Jesosy izy nandre mandeha azy. Naseho amin'ny Maria teo amin'ny teniny, teo amin'ny fiainany fa izao mpakatoa ny tenin'Andriamanitra Maria vehivavy teo an-tongotra Jesosy nanaraka an'i Jesosy foana tena hoe nitombo fitiavana ray saina tamin'Andriamanitra tamin'i Jesosy Maria. Izany no tokony hotoetrantsika vehivavy. Ny vehivavy tokony hanohana ny vadiny, izany hoe vehivavy endry izany. Ataovetsika ijery any Iana reny azo alaina tahaka. Iana reny Samuel satria nahoana nangidy teo amin'ny anany nianatitra ny Samuel andeha hanompo any amin'ny fanompony kanefa nohony ny amin'ny teny Iana tamin'Andriamanitra dia izao tsy maintsy nataony Iana izay tokony ho izy tamin'ny zanany mba ho vita tsara ny anjara voatendry Samuel. Tsy mbola nahitany Samuel nanota. Amen. Satria naneny tsara reny izy netiny reny teny amin'ny tempoly nitanterahany reny izay fitezana tokony mendrika azy nijoro ny reny na mangiry firy azy dia tanteraka ny anjara voatendry Samuel. Ao ambadikitsika ao amintsika ny anjara voatendry ireo zanakitsika ireo mila fanapitsika reny mpianakaviana. Mila mijorotsika amin'ny fotoana rehetra satria sarobidy eo anatren'Andriamanitra angetsika. Amin'ny fotoana hitsangananao dia matsiaro foana Jesosy hoe io le vehivavy mitondra fitaovana nitondra ny teny lasa nofo. Azadino izany manana plasy ngeza be anao am-pony Jesosy, manana toerana ngeza be anao ao am-pony Jesosy. Izay mahatonga antsika mijoro amin'izay manomboka androany mametraka ny tenantsika ho tena feno ny tenin'Andriamanitra, ho vehivavy feno fahendrena. Amen. Ny vehivavy rehefa ratsy fitondran-tena dia tahaka ny Eva ohatra, tsy velona tao amin'ny Eva ny tenin'Andriamanitra fa izao lasy Eva velona tamin'ny tenin'izao tontolo izao ny tenin'ny devoly dia rava le ankonana. Hitanareo inona mahatonga ny zanaka ao an-trano miady lava? Inona mahatonga ny tokantrano mikorotana foana tsisy fijanonany? Satria manino misy vehivavy tsy mijoro ao, misy vehivavy tsy miaina amin'ny teny izay netiny tao. Dia izay mahatonga ny tokantrano mikorotana, izay mahatonga ny zanaka miady lava. Jereo ny zanaka Adama sy Eva mifamono sahirana lava korotana foana miala tany amin'ny fahamboniana nidina tany amin'ny fahambaniana satria nisy vehivavy tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra. Dia tena amintsika androany ianao ny ilaina ao tokantrano. Amen. Mila anao io tokantrano aza mieritreritra izany ianao inona moa izay izaho inona eo mason'Andriamanitra ianao sarobidy eo mason'Andriamanitra ianao. Zaho aloha rehefa nandinika ty teny ty dia tena faly be mihitsy hoe soa ihany aho fa vehivavy. Amen. Satria vehivavy
mitondra an Jesosy ny napisy an Jesosy tao ambonin'ny tany plasy ngeza be mihitsy zany men'Andriamanitra amin'ny vehivavy zany. Andriamanitra raha mijery ny vehivavy dia mahatsiaro an Jesosy foana izy. Vao mijery anao nge Jesosy dia mahatsiaro foana izy ny antony fisianao. Amen. Ka noho izany aza mety ohatra ratsy ohatra ny hevitsika. Eva dia tena ohatra ratsy tato anatin'ny Baiboly satria manino tsy nakatoy ny tenin'Andriamanitra. Impiry ianao no mba vehivavy ijoro amin'ny fiainana-tokantrano anaiky izay sitrapon'Andriamanitra. Impiry ianao no vehivavy hitondra ny ankonanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Mangiry firy nge lizy marary zany hoe hikabo janaka izany, marary zany hoe hiteny janaka izany, kanefa raha any ny lalana hijoronao ahatafita ny ankonanao dia ataovy ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Sarobidy eo mason'Andriamanitra tsika vehivavy, fa tokony koa ho sarobidy eo masony izay nomen'Andriamanitra amin'ny vehivavy dia ny lehilahy zany. Ka androany mirary soa ho an'ny vehivavy tsirairay avy tonga eto, mirary soa ny reny, mirary soa ny tokantrano rehetra tsirairay avy tonga eto amin'ity fotoana ity androany tahian'Andriamanitra daholo tsika. Amen. Andao tsika hitehaka ho an'ny reny rehetra androany